miaravantsika tsirary avy avana malala no fahasoavan'andriamanitra indray dia afaka miona eto isika ho fitantanana sy fiahina iarana amin'andriamanitra mirary soa antsika tsirary avy ary miaraba antsika ihany koa iaraka ivavaka isika ry andriamanitra be famindrampo indrindra sy masina ny an-danitro misaotra anao izay no reo fitantana sy fiahina nomenao anay nahatrarany ity androany ity lina ny te andray ny teninao izay tompo enganeo ka ho fahasoavana miampy fahasoavana ny fiainanay manatra izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana malala fa rehefa nandalo ny tontolon'ny herinandro ny resaka momba ny tontolon'ny Joba dia nofaritana fa safidy tsara no ny ainan'izany vahoaka an'Andriamanitra izany ary amin'ity indray mitoraka ity dia tenim-pifaliana tenim-pahasoavana no homena sy atsingerina eo amin'ny fiainana. Misy teny anankiray izay tsy mety adinoko rehefa mandinika ny bokin'ny Joba ary anisan'ny lahateny mamy indrindra izay nomena hatramin'izay dia ny Joba 3:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Joba 3:17 izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na dia mony ahy aza izy dia mbola nantena azy ihany aho kanefa hanamarina ny lalako eo anatrehany aho ary izao ny famonjena ahy dia ny mpiantsara velatsitsy sy sahy makeo anatrehany. Afa misy ity Joba ity ry havana malala fa sahy miatrika an'Andriamanitra, sahy mametraka fitokisana an'Andriamanitra. Na dia hamono aza Andriamanitra dia tsy ala eo anatrehany aho ho finika ny tanany. Ndre maontsa izany fanambarana izany ry havana malala. Na dia hanome famari-pitandremana tenim-pahasosorana sanatriny izany na hafatra izay tsy azo okianina intsony. Lay Andriamanitra ny lanitra ka hiteny hoe izay ny ianao ry Joba, izao no atao anao, maty ianao, dia tsy mampaninona izany hoy Joba. Ry havana malala amin'ity androany ity, teny mahafinaritra loatra ny teny avoakan'i Joba manoloana ny fiainana izorany. Ary mitovy amin'ny nataon'i Daniela ihany koa. Na dia tsy hamonjy ahy azy izy dia tsy hankoko eo anatrehany sary vongana ny tenako. I Joba ihany koa dia manana faniriana fa na dia hamony ahy azy Andriamanitra dia mbola nantena azy ihany aho hatramin'ny farany. Izany ny fanaintainana lehibe loatra ry havana malala ary tsy azo adinoina ihany koa ny lahateny nomen'ny apôstôly Petera ao amin'ny pejy izay nosoratany izay mirakitra mandrakariva fa hafa ihany koa ny finoana izay hijoroany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria voasoratra moa izany ao amin'ny Petera 2:3 Petera 2:3 ka ny 9:17 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Petera 2:3 ka ny 9:17 izao ary ny fivakiny. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. I Petera no miresaka. I Petera izay nanao izay ho afany teo amin'ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fitarian'Andriamanitra azy. Na dia nisy aza ny sedra izay nolalovany matetitetika teo amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Dia nanana fanantenana izy fa
isika kosa dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay toeran'ny fahamarinana. I Joba dia nanana fijery toy izany. Izany hoe na dia misy aza toe-javatra mafy indrindra eo amin'ny fiainana dia tsy afoen'Andriamanitra. Ho tazomika amin'ny tanany. Na dia mono ahy aza Andriamanitra nefa tsy fomban'Andriamanitra izany. Na dia isy aza ny fialanaina, na dia isy aza ny fahafatesana, na dia isy aza ny fandehanana ny amin'ny varotsy ny fody araka ny fanambarana maha-olombelona, dia mizotra amin'ny fianteherana amin'Andriamanitra. Ry havana malala, ray aman-dreny malala, ry zanaka malala, ity zao tontolo zao ity dia tsy antenaina. Ny ampitsoko sy ny ampitsonao tsy antenaina. Ny ho avintsika tsy misy antenaina. Fa ny azo antenaina dia ny mandrakizay. Ny safidy izay omenao androany dia ho safidy ho amin'ny mandrakizay. Ny safidy izay ianteherana dia tsy ny safidy androany ry havana malala, fa ny hita maso dia mandalo ihany. Fa ny mbola tsy hita, izay anompana ny finoana, izay iarahany tsiraray avy teto amin'ny tantaran'ny Baiboly, ireo olona maty rehetra izay nandala ny finoana, ny patriarika, ary na ny avantsika efa nodimandry izay nanan'Andriamanitra, dia azo antoka fa nanana fijery lehibe dia ny fianteherana ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Io ny fanantenana. Ny anisan'ny fanantenana ngeza be dia ny iaonantsika tsy ho ela eny amin'ny raolanitra. Impirimpiri moa no misy ny lahateny mikasika an'izany indrindra fa ny tsodrano izay omeny ray aman-dreny ampanahy, ny tsodrano izay omeny ray aman-dreny ara-nofo. Ary angamba mety misy ihany koa ny manomboka mieritreritra ny hoe tsy fankahita ntsony isika, fa izao lanitra no fionana, izay no fionana tsy ho ela. Rehefa nianatra momba ny Joba isika ry havana malala dia azo antoka fa hanome tombo pitahian'Andriamanitra ho an'izay rehetra nandre dia ny ananana fianteherana feno eo anatrehan'Andriamanitra. Afa-po eo amin'ny safidy omentsika Andriamanitra rehefa misafidy azy isika, ary iantehitra aminy na dia inoko idona na inoko hiatra. Izany ihany koa ny faniriko anao. Mety handalo zava-tsarotra ianao arian'izao, aza miala amin'Andriamanitra, fa hiara-dalana aminao Andriamanitra hanome ny tsara indrindra ho tantara tsara ny fiafaran'ny fiainanao. Ary izany no mahazava-dehibe ny fiarana amin'ity Andriamanitra ity. Ny fahasoavana sy ny fiadanana izay tian'Andriamanitra omena tamin'ny lasa rehetra anie ho anao ihany koa. Ary ao ka ahatsapa isika fa na dia toa irery aza, misy tokoa olona irery ao anatin'ny fianakaviana, nandao azy ny zanany, ny vady efa nandao ihany koa. Izy rery no olona irery misengana eo anatin'ny ankohonana. Azo antoka nefa fa tsy andao anao Andriamanitra. Fiadanan'Andriamanitra ho aminao, ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy, ka dia ho tody soan'ny lanitra vaovao sy tany vaovao anie izaho sy ianao. Iaraka hivavaka an'izy. Andriamanitra tomponay eo, sambatra izay no ny fananananao, satria nanefy toetra vaovao indray mba hanananay anjara amin'ny lalana izay tianao soritana, hanananay fomba fijery matotra eo anatrehanao, ka azo antoka tompo amin'ny alalan'ny safidy izay omena ianao, fa hitahy anay ianao. Amin'ity androany ity dia mitondra ambavaka manokana ho andreo izay rehetra nandre ny afatra nandritry ny herinandro, hitondra fitahiana ho azy ene ny afatra rehetra, hanavaozany fanoloran-tena eo anatrehanao, ka dia azo antoka fa na ho elanao aingana nitrangan'ny fitsenananao Jesosy Kristy io, dia azo antoka ny
famonjena azy ireo. Momba anay tsiraray avy ary apetraka mba fitantaranao mahasoanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.